Mbola nahita ve nareo? Mbola nahita ve nareo hatramin'izay ny joroany haute cour de justice? Mbola nahita nareo ao teneno amiko olona ray efa nikondane ny haute cour de justice. Nanomboka ny joroany. Mbola tsisy zany. De zavatra tsy nanaitra ny olona koa de ty, tamin'ilay société UDAM, anisan'ny olona voafonjy any le gardien les sociétés. Gardien les sociétés ve dia vita falsification anatratasany amin'ny ACM mandefa azy any Cambodge, andefa azy any Iran, le avion any Iran. Gardien, de mba mieritreritra aveo hoe crédible zany ankety zany. Miala tsiny fa ny fomba fijeriko zay. Zay aloha ny voalohany indrindra. Efa fantatry ny PAC fa ny ministre zany devant haute cour de justice. Efa fantany zany. Zany hoe io instruction interne io, enquête interne io. Dikan'izany efa fantany zareo haute cour de justice. Fa misy deux poids deux mesures fotsiny iny no entre parenthèse iny. Olivier Mahafaly tokony andeha cour de justice fa tsy fitsarana tsotra fotsiny koa satria ancien premier ministre. Teo amin'ny fonction izy nisy zavatra nitoriana azy io de tokony andeha amin'ny haute cour de justice koa izy. Entre parenthèse moa iny. Zay le égalité devant la loi. Zay le tenin'ny juriste zay. Mila mitovy n'olo le eo amin'ny lalàna. Tsy latsaky ny indroa no nanamafy ny fitoram-panjakana fa miantso ny FBI na ny Federal Bureau of Investigation izay rafitra federaly mpanaovana diadina manoloana ity raharaha ity raha vao ny andoha ny volana aogositra. Raha teto tokoa ny FBI tsy ho vita ho azy ny rarahaboina 777 fa misy toy ny any ivelany ho iatrany efa ny ho-kevitra. Ka kiza moa ny sa convoquer ny ministre sy ny karazany sy ny président de la république dia za tsy azonao convoquer izy mandritra ny fonction. Zay ny lalam-panorenana. Tsy azo atao izy mandritra ny fonction. Rehefa miala eo izy, zay vao zavatra hafa. Fa ny premier ministre, hitantsika, ministre ne aty misy perquisition any an-tranony. Ministre, ny premier ministre, parfois misy perquisition. Alaina rehefa misy affaire hoe, surtout resaka sûreté nationale ohatrany io. Fa iza moa ny asany antso amin'izareo? Lier les pouvoirs exécutifs sy pouvoir judiciaire, tsisy séparation des pouvoirs. De eo tsika de eo foana, de ohatr'izao foana. Zay ny efa nangatahako hatramin'izay io séparation des pouvoirs io. Ary tafiaraketo izay andria malala fianoasina andria tsy lavery Gaetana namana olona tsara hitondra ny raharaham-pirenena ihany koa makasika ny zava-misy eto amin'ny tanso firenena ny amin'ny hoe inona marina moa makasika ny Boeing 777 misy adimy misy olona ve fantanin'ny rehetra zany misy olona fenina ve dia misy olona iza ny aseho dia iza no mipetraka ihany koa fantanina amin'ny fonja izay nataonareo hoe fametrahana fonja eto amintsika zany dia midika fa mitohy ary ho betsaka kokoa ny tsy fisin'ny fahalemana eto amintsika amin'ny fampidirana azy ireny. Dia iza miditra eny tsy afaty, iza miditra eny Tamora, dia iza miditra eny Manjakandriana, dia iza miditra eny Meritsetosika. Izany rehetrarehetra zany zao fantanin'ny rehetra satria raha toka heverina fa ho fonja. Za aloha tsy mieritreritra ny Manjakandriana ho fonja mihitsy ny aloha. Tena efa imbetsaka ny jery olona teny tao anatin'ny raharaham-pirenena teto amintsika zany nanao fanadihadiana teny fa tsy fonja ny filazana azy io. Fa le tena izy le hoe fametrahana olona arahamaso ve fa manina raharahamaso mba tsy sin'le manaramaso dia ampidiriny eny Sarababembahoaka eny Tamora eny Tsiafa eny Meritsetosika sy ny maro isakaraha zany rehetrarehetra zany mila valiny ao anatin'izy ity raha toka manamafy satria nanamafy ary tokony arahana akaiky zany ny vavoana voakan'ny ACM tena betsaka ny resaka hoe ny eo ilay fiaramanidina Boeing 777 mila jerena zany reny zavatra rehetrarehetra fanamparana zay ataon'izy ireo reny hoe tena inona marina makasika azy ity mila raha maso zany reo olona zay efa voasambotra sy voaroroy satria hitantsika tsara mihitsy ngamba le nisy le vazaha anankiroa teny Morarano le resaka fitaovam-piadiana io satria voatonontonona tao ny anaran'ny zanaky ny PM vetivety kely fanadiadina dia vetivety kely olona dia any Tsiafa fanadiadina natao vetivety kely tena hoe tena ndray andro dia vita rehetrarehetra any Tsiafa le olona. Rehefa iza zany le olona no makeny, rehefa iza le olona no hoe nafahana vonjomaika, ary rehefa iza le olona no arahamaso. Za zao fanontaniana avokoa mipetraka ao anatin'ny tsikala-peritreritan'ny rehetra satria malaza saina maneritreritra ihany eto amintsika betsaka izay tsy maty manota teto amintsika izay nisy raha teto manko zao Gaetany Retsy Lavery lasa nangingina zao ny raha Andramena hitantsika teny Ambohimankakely nisy le camion be anankiroa nitondra Andramena nisy nanao intervention nisy nanao fanelanelana teo anelanelana io solombavambahoaka ny zareo
tsy hita le izy na anjavona le izy ohatran'io le volamena le lasa bolongam-by inareo nge mba lasa bolongam-by e mbola afaka hitorahana kiva fa ity tena hoe na anjavona da tena tsisy toyantsony nefa ny tena hoe reo le andramena ao anatina camion be anakiroa fiara be anakiroa mpitatitretana anarivony zany no anatin'izay tsy tapopoka hoe nakaiza zany rehetrarehetra zany mbola fanontaniana aiza daholo ny raharaha zao zao de miseho indray ny raharaha ary tena nirongatra zay tsy izy raha fanadiadina nataon'ny tompona andraikitra eny anivon'ny ministera maro isan-karazany indrindra fa ny fahasalamana ohatrany lasa miseho ho lany lay fanapozinana amin'ny endriny maro isan-karazany na any amin'ny fanasany io na ny PDB zany rehetrarehetra zany lay tena lehibe ladona sy le daturavy nareo rangaza ary mazana rehefa mipotra le tranga ohatra reny vo miazakazaka mandray indray vody mandray indraikitra moa zany fa le arofanina le izy ny tokony apetraka foana hoe io le arofanina ohatra io de toizantsika eo satria loha hevitra PDB zay raha riva ihany koa mibary a io zao tsika hanao an'le fifanitsanana makany amin'ny mondial de tokony ho fantatritsika zany ho an'ny mpanazatra hoe ty arofanina io zany mahasorohana tsara tompona ndraiky mpanjakana zany tokony mahafantatra hoe tia ny arofanina fa izao e izy mirahalahy tsika telo mirahalahy efatra mirahalahy zao de lasa le hoe rehefa nikakaiky daholo mpalao falatanjahantena ataoko anaty fote vetivetika de mivoaka tao anaty filankevitra minisitra iny hotoanana ho ny mpanao tipikanety be hotoanana mampimeragana fa naninona hatramin'izay za iny de nitatatataky teto hoe anisan'ny efa nazahoantsika ny tompon-daka eran-tany io ary io ny azahoana tompon-daka eran-tany maro io possible tonga de tena hoe azo antoka io de misy ihany ko ny dian'ny io moa zany zay moa ao anatin'le fikambanan'ny tanora tsy hoe fikambanana mpanao politika efa misy tanora maromaro eto tamin'ny fahatongavany sadek teto de misy volavolan-kevitra novoriana tao io volavolan-kevitra io zay malasa saiko maneritreto tamin'ny sadek teto ka nisan'ny tany ny tenako io volavolan-kevitra io zany ny rahana tamin'ireo firenena nandray anjara teto hoentin'ny filoham-pirenena io amin'ny volana oktobra ho avy zao any New York City izy nitondra fa maninona tsy ministry mifanatanjahantena no mitondra le fa izy mihitsy no hoe amena anazy le volavolan-kevitra vo nanomboka moa le adevitra de zany isan'le nanangatanana foana hoe fa maninona isika reto no mivory miaraka amin'reto solotenan'ny afrikana maro be a de maninona raha ny tena tatitra zao lojika de izany ambony indrindra eo le mpivory de eo le ministra New York kosako zay kosa anaram-boninahitsy omena lay zay zany nieritreritra zay manko ny fanontany foana hoe andriamato ministra omena anao zany le fekevitra satria zay le fekevitra tapaka le fekevitra misy teboka maromaro avy eo rehefa nanao fanambarana le ministra lefa vita le izy de izy atolotra filoham-pirenena ty fa amin'ny filoham-pirenena no mandeha mivory ihany ohatra nefa zay le mivory teo tsisy ditongony teo tsisy fofopofona filoham-pirenena andalo mihitsy de maninona zany rehefa le aty amin'le izy lasa hoe izy no mitondra ana zay PDB zay loha hevitra zay izy mirahalahy fa miarabanareo ihany koa miaraba ny mpiaino a miarabatsika rehetra manaraka tsy tapaka ny diaonany fandehany moa zany efa natsitsidiky maro jaona teo ihany koa ny resaka miaraba manokana ihany koa ny afatra marsial tonga soa indray zany ianao am'izao fotoana zao a miaraba amin'ny fiainoasina miarabatsika rehetra ary miaraba ampiaino ny azany tiako eny aloalo mametraka fiarabana aloha fiainoasina ye atevena moa zay araby zay atranonaraina nefa teto na izany tsy zany mbola eto ihany ko mifandrimbona miaraka amin'izay atao hoe fijerena ny mahasoso ny mahafinaritra nyity firenena ity tsy afa-misaraka zay hoe mahasoso ny mahafinaritra ina ihany koa ny voalaza inona ny tanteraka ina ihany koa ny tsy tanteraka ny tsy tanteraka de mila averina ho resahana mba ho tanterahana reny fotodrafitrasa rehetrarehetra reny a izay rehetra natao ihany koa inona ny fotodrafitrasa tsy tokony ho atao nefa natao ihany koa inona ny fanapahan-kevitra tsy tokony ho raisina no raisina ihany koa izany no potsiritsika eto sanatria akory hoe manao vaindra latsy mba marary ka de mipotropotrotra fahatany fa matopotserina ihany koa le izy de hijerena ihany koa hoe mba marary ny malagasy ihany koa ane mila mitovy ny tadindokanga mila mitovy ny fomba fijery ho an'ny mpitondra hoe ampandrosan'izy moa ny mpitondra de ny vahoaka moa zany miandrandra fandrosoana tahaka ny ahoana inona ny tsy misy eo amin'ny vahoaka inona ny asany ataon'ny mpitondra mifanojo ve zay a mifanena ve le izy a so de hoe mamanina ny olo tsy manina de taraiky eto fotsiny ny rehetrarehetra amin'izay fotoana zay ka hitao hoe ka eo indrindra ny antony lazantsika hoe raha ny hita aloha
satria mipetraka zay ataontsika hoe fomba fijery napetraky feno asina izay a izany eny tena hitakin'ny olona n'lay ataontsika hoe fandraisana andraikitra mila mitaky an'izay fandraisana andraikitra izay malagasy ary tsy tokony mandrimandry manana aretina isika satria raha ny zavatra hita miariary zany fa misy ny ataontsika hoe alako bika tsy tiako tare zany ny azoko ambarana azy tsotsotra hoe maninona mo araky ny tenen'ny Marjona teo a misy karazan'olona rehefa voasaringotra amina raharaha-goavana voasaringotra amina tsy fanarahan-dalàna eny hatramin'ny mpangalatra koa anie misy voaingana zao misy tratra ihany koa manao asa ratsy a vetivety apotra ny sary ary ny mpitany filaminana ndray mizesta miaraka am'le basy miaraka makasary aminy anaovana tatitra mazava ho azy fa anaovana tatitra aloha voalohany am'ireny a fa tsy de tena hoe raha misy an'izany ataontsika hoe tena fitiavana iseho zany mety any amin'ny dingana fahatelo any hoany fa izay zany mampametra-panontaniana hoe maninona rehefa ireny olona ireny sa hoe zay ve rehefa madinika de azo atao an'izao koa rehefa vaventy a ary zay misy fomba fijery amina madinika sy vaventy zay ny tena olana eto amintsika satria napetraka teo mifanontaniana hoe rehefa iza moa zany ary iny tena anisan'ny nampametra-panontaniana ny maro hoe maninona mo tsy hiditra amin'ny Amboamalaza sika nefany a tam'ireny raha hoe eny a-tany mora ny navoaka ny fitsarana raha tsy diso le hoe ametrahana ny feno asina am'le raha Amboamalaza tsy feno asina namatsika mpilalao baolina kitra ny tsy eto amin'ny tsy mpilalao baolina kitra ny tsy eto amin'ny Cool FM no napetraka any a Manjakandriana de eo zany mampametra-panontaniana hoe inona zany no antony ary inona no fepetra takina ahafahan'ny olona iray hoe itya eny Manjakandriana itya eny Meritsetosika itya eny Tsiafa itya an-tany mora rehefa inona ihany koa lay olona rehefa tratra amina resaka raharaha-goavana ohatr'ireny a ny vetivety de aseho lay sary aparitaka amina tambazotra tserasera atao an'le resaka iny moa zany ny avis de recherche efa tsy resahana intsony fikarohana rehefa inona no misy an'izany fepetra izany mazana aloha amin'ny sehatra sy ny ataontsika hoe tontolo ny asa fanaovan-gazety a tsy karitra zay zavatra zay misy a ampahana olona misy karazana afera na raharaha-goavana miakatra ny anevon'ny fitsarana miaty amin'ny kolokolo ny paky zany a misy fotoana tsy mahafantatra ary tsy ho courant ninina mihitsy a ny mpanao gazety ao anatreha zany ary misy fotoana araky ny teneny Marjona teo hoe tsy fantatra hoe olona taky ahoana lay sarona tiry fa ny enontsika de le hoe efa any Tsiafa ny enontsika de hoe efa nahiditra eny an-tany mora ny enontsika de hoe efa any Meritsetosika any amin'ny fonja vaovao moa zany ary magaga de amin'ny rapitso moa zany raha tsy diso rapitso sy alakamisy rapitso androany sy sa zomasy sabotsy izy iny raha tsy diso le hidina ho any amin'ny Menabe indray ny mpitondra fanjakana hitokana ny fonjabe an'ny Tiribihana io le nyteneny Marjona teo hoe maninona moa no any amin'ny fanorenana ny fonja no hiazakazahana toy izay a ny any amin'ny fitadiavana vahaolana mba tsy hidiran'ny olona any am-ponja maninona moa no any amin'ny ataontsika hoe zavatra madinika ary ny olona ataontsika hoe afera madinidinika eny anivon'ny fiarahamonina eny a no hiazakazahana asehoseho sy ny sisa nefa ity raharaha-boinina 777 ity zay amina tapitrisa ero maromaro a ary za mino fa tsy niditra tam'ireo ny ataontsika hoe nanome an'ilay autorisation provisoire fotsiny aza mino aho fa tsy ho vola kelikely a nafahany nanome an'izany na ny ataontsika hoe nanambazana an'ireo tompona andraikitereo a mba hahazona n'izany ataontsika hoe fahazon-dalana provisoire zany maika moa fa hoe boina 777 misy adimy a niditra nitsokosoko tao Iran ary sika an-tsaina ve ny abe an'ilay vola miodina ao anatin'izany zavatra zany izany nefa afenipenina ary ny eo anivon'ny ataontsika hoe procureur ihany no
maneho ny hevitra sy miresaka momba anazy a ny akoatr'zay a mangina ary eo zany ny mampametra-pantanina inona no antony mazava ho azy fa misy zavatra tsy mazava ao zany misy zavatra tianao afeninao misy zavatra tsy tiana ipotra ho fantatry ny be sy ny maro ao ary misy zavatra afenina atahorana hisy fiantraikany amin'ny ataontsika hoe ngamba ny fahefana satria raha hatreto aloha zao de ny fitazomana fahefana sy ny fiarovana seza no mahamayan'ny mpitondra fa iraha izany sosialim-bahoaka izany a de adiny tanteraka mihitsy de sarotsarotra ny ino hoe amin'ny reny olona tsy afenina olona tsy aseho moa zany azavady am'ireny olona tsy aseho voalaza fa nahiditra any amponja ireny a tena izay ve ny zavatra misy zany ny fanontaniana mipetraka hoe lazaina fa nahiditra ny tsy afahana nahiditra ny an-tany mora tena eny tokoa ve ireo olona ireo tena eny tokoa ve mazava ho azy moa fa nisy fotoana ane tamin'ny andron'ny heratona maramampianiny reny nalefa teny akadina manjakandrina moa tany manjakandrina tantara zany efa nisy a fa tsy hoe anina akory ikolodinara zay mamontsy tamin'ireny fotoana reny ny mpanao gazety teto amin'ny kolo mihitsy ny nandeha tany nidina tany a nijery hoe ao ve sa tsy ao tsy ao tsy tao zany zavatra zany a manam-pirofo fa misy zavatra tsy mazava ao anatiny na ny fampiarana n'zany lalàna zany misy a izay fanavakavahana hita maso izay zany rehetrarehetra zany moa mipetraka foana ary ao anatin'ny atao hoe fitantanana ny firenena amin'ny akapobeny a de misy ihany ko le hoe tsy mipetraka tsara zany le hoe kife koa iza ny tena hoe tokony anao an'ty asy ty iza ny tomponantoka am'ty asy ty io zao le hoe ho any amin'ny ao anatin'ny rapitso sy rafakapitso ny filoam-pirenena ho an'ny menabe de io zany mipetraka ny fanontaniana mbola tadidin'ny olona ve le omby asiana piso sy ny drone aloha zay mantsy raha ohatra zany ka matadidy ny teny nomena tsy nanao ririnindasa tsy tsaroana ny mpitondra de ho antsika vahoaka zany zao de tokony heritrehitra hoe nanahoana tokoa le zao sa hoe tsika veny tsy nahalala fa efa misy miodiody any mahakasika an'ireo pison'omby reo sy lay drone fa misy drone miainga fa le omby ara aloha lasa nijery flora e le drone arane efa tsy hita hoe nakaiza e fa raha drone tamin'ny ombony nampanantenana drone tao anatin'ny atao hoe fankalazana ny 4 jona aloha ny tonga zay aloha ny rahan'ny rehetra nahita teto fa le omby zany teny amin'ny laky arivo fa nitari am'le resaka hoe alatromby ary ingeny tena anisan'ny toena hoe nafaly ny vahoaka ny mena be satria eo le resaka hoe alatromby ty zay tena hoe navavay ary efa tonga ny tany amin'ny 20 sy 4 arivo de ny hoe tena manao azy ty filo ty a satria tena hita mihitsy lay marary ny vahoaka ary tena hita n'lay vaolana fa rehefa nomena anazy a ny fanatanterahana lay efa taona voalohany aloha tsy nisy tonga ty mandafaharoa mbola tsy hitatsika ihany zay ozany aloha hatreto hoe nakaiza sy nakaiza tokoa le izy vita sa tsy vita efa nisy sion-dresaka ve sa rehefa tonga andray a de any zay vao miainga andray lay atao hoe filinina hoe azao ndray ranga zany mety zavatra hita koa ohatr'zay fa tsy maintsy ka tsy maintsy ho sarotsaromana mantsy le izy sarotsaromana izy satria ho avy ny fifidianana loolona efa nekeny ACC omaly zay indrindra ary ianao nge tao anatin'le izy raha nantenaina zany ny filoam-pirenena fa hoe hitokana ohatra ny resaka pison'omby fonja no tokanany hafahafa ihany zany a hafahafa ihany zany hoe resaka pison'omby no nantenaina fa ho tokanana indray androany ankehitriny tsika amin'ny resaka fonja no tokanana mamenatra zany ohatra le tsika mangataka an'ily zeparsa de kabeso ny valony ka zay le izy ka io zavatra samoatsika samoatsika izy fa mampalahelo am'le izy fotsiny a misy zany atn'zao mbola tsy fantatra hoe ho azo tokoa ve zanily zay parsa aloha raha zao zava-misy iainantsika zao de anjaranrehetra manontany hoe tena ho mety ho azo io a na mety tsy ho azo io a fa hatreto aloha lavitry ny afo ny kitay tena lavitry ny afo ny kitay aloha raha mijeriny fijorontsika amin'ny akapobeany resahantsika teo koa moa ny resaka hoe kianjany barea za zao any de mahita vaovao indray tao anatin'lay filakevitry minisitra hoe misy ihany koa ny tetibola zay hoentina hoe mampanara-penitra ilay kianja tadio tsara fa $70 ilay vola
nataoto natao a fito amby fitopolo tapitrisa dolara fa tsy fito fito amby fitopolo tapitrisa dolara de mba eritrereto mitombony rainga zany ny vidin'le izy tsy efa fanotelony sa fa nefa nanotoanana vola indray izy zany sao zany hoe mbola bozaka inona indray le teti-bozaka amin'io inona indray zany le teti-bozaka mety iangy ao zany hoe misy zavatra tsy voaresaka tsy nyresahana mazava tamin'ny vahoaka tao anatin'io zavatra io fa alefa mangingina any le izy fa ny rahan'ny vahoaka malala fotsiny avy eo de ny hoe ny tsy fahombiazana zay ny tonga eny amin'ny vahoaka hoe tsy nakatoavin'ny kafandray aloha zany le kanja de zay ny ainan'ny vahoaka de hoe sy atao ahoana moa zany fa ao ambadika le izy nisy fitantanam-bola tsy mandeha am'izay loniny aho misy fitantanana tsy mandeha am'izay ozany ao tsy mandeha mangarahara tsy misy mangarahara zay ny le izy de io zavatra io le mahatonga antsika hiteny hoe aloha le izy avy zavatsara anatin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara tsy ahitanao mangarahara zany eny zay mahatonga antsika mbola mitana ny laharana ambony ihany ko eo amin'ny resaka kolikoly any amin'ny rambony any amin'ny rambontsika raha resaka hoe fandrosoana fa any amin'ny resaka kolikoly tsika ary amin'ny folo voalohany ery tsika mihitsy ny tena hoe lasa ohatrany hoe riary any Madagasikara zay resaka kolikoly zay io resaka fanokanana fontsy io mamenatra ane zany aloha aya tena hoe mitokana ianao fotodrafitrasa anankiray hôpitaly resaka sekoly ny resaka atao hoe toerana anankiray fanaovana fikarohana efa hovokarina indray hony zao ny inona moa izy tory le any marito ny hamokatra kapikanaka ao amin'ny Nutrisud zay indray ny hita tany ivelany tany zao de hoe mety koa sy tirangava tena tonga de milanoanana ny zaza malagasy iadina tsy fanjaretsakafo Nutrisud nefa nresantsika tamin'iny nisy ny mpanao gazety tamin'ny zakabe ny synode lehibe nevitsika voaingany trano foana tsy misy gardien sisa no amin'io toerana io ao atao lagnaro de fomba ahoana moa zany itombona ve zany ataotsika hoe raha zany famokarana zany kapikanaka zany na ny voanjo nge zao mbola ifampitadiavana koa ny antigora nge le trano moratra lahatra am'izao mbola tsisy mitafo mbola rindrina paripainy fotsiny ny ao fitondrany zala mpivarotena